ho anao izay malalan'Andriamanitra sady voantso no masina hitoetra sy hanapaka-betsaka ao am-ponao anie ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanahy masina. Amin'ity alahady faharoa amin'izao volana aogosta izao, alahady izay iombonantsika amin'ny sampana fifoazana ka ny afatra avy amin'Andriamanitra dia ampitaina amin'ny alalan'ny hira ataon'ny reto zanantsika ao amin'ny tokopirany fifoazana na ny afaka. Raha reo hira zay ampitana zany afatra zany dia azo ilazana hoe ao amin'Andriamanitra no ananatsika ny fiainana tiany ankehitriny ary ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ao amin'Andriamanitra no ananatsika ny fiainana ary iainatsika sy velomana diny ankehitriny zany ary dia olovantsika mandrakizay. Raha mandinika soatra masina mantsy isika ry havana dia fiainana mandrakizay no manin'Andriamanitra ho an'ny olona. Ary zany no antony anirahan'ny mpanompony anambara amin'ny olona hoe raha velona koa aho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalany ratsinareo fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak'Israely. Zany no teny nampitondraina ny mpaminany ialan'ny olona amin'ny lalany ratsiny mba hanana ny fiainana. Saingy eo raha teo lay Satana fahavalontsika ka eo anatren'izany koa no ampitandremana na ilazana mialoha na koa ampifatarana antsika fiangonana. Ka ilazana tenyandriamanitra amintsika hoe maonona tena miembena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana anareo. Zany foto-kevitra sy afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra zany no ambarany reto hira roa izay mampita amintsika hoe aoka izay miala Satana. Yafarana,
aokizay efampizay miadalana efa vita aokizay fabelotrane zay ditsavitizay aokizay andao iova fa miangana miray aokizay andaody aminizay rahigiry anao sakay zao nafarana oaze hajanony ukirinao handaody fa miandranao miray rahigiry anao sakay zao yafarana oaze hajanony ukirinao andaody fa miandranao miray andaody fa miandizizay atsamizaya tsinilobava tsisainite fanafite tenugezani tsitantikwetso lijurua anuitazi lewa satana tsiafikwetsone ampiaiza ankeizi miala satana amin'ny anarany Jesu Kristi miala de miala fa tena leo ny fangetsanao sianao itsony amanombokiza fa ny Jesu ampiaizay miala satana amin'ny anarany Jesu Kristi miala satana fa tena leo ny fangetsanao tsy anao isony ao manombokiza fa ny Jesu atsamizaya enigagana etetsara smamatuza sifukialana sitantikwetso izurua anuitazi lewa satana tsiafikwetsone ampiaiza ankeizi miala satana amin'ny anarany Jesu Kristi miala de miala
itsonya manombokiza fa ny Jesosy. Jesosy Tompo misatranawa nafana tsy voagetitsony afaka zawe tsy tateko etsony ijoroa anohitra azy leo ao Satana tsy afeko etsony ampiaiza ankehitriny miala Satana amin'ny anarany Jesosy Kristy miala de miala fa tena leo ny fangetranao tsy anao itsony manombokiza fa ny Jesosy ampiaiza miala Satana amin'ny anarany Jesosy Kristy miala Satana fa tena leo ny fangetranao tsy anao itsony manombokiza fa ny Jesosy. Avana malala rehefa roana mo Satana maka izy mampieritreritra raha mandinika sy mahatsiaro ny amin'izay nakany nidevolona ny Satana an Jesosy fanahy isika fa rehefa avy toeriny Jesosy tamin'ny tenin'Andriamanitra ro fakapanahy zay mahazo ny olona amin'ny maha-olo-laza ny anoanana fitiavam-bola sy voninahitra ny fakana fanahy n'Andriamanitra dia zao ny voalaza dia lasa Satana ary ny hevitra zany dia mbola iveriny indray izy ka isika mpanaradia ny tompo la isika azy antsoina hoe kristianina dia tsy tokony ho zava-baovao na ho mahataitra atsika zany fisiany fahoriana zay mety mandalo fokatry ny asan'ilay ratsy zay mbola tiaka fanantsika malakariva fa efa nampitandreman'i Jesosy na maromarina koa nampiomaniny ny tompo isika ka nilazany hoe aty amin'izao tontolo izao no inona no ahitanareo fahoriana fa saingy izao mahita fahoriana isika fa antsoiny koa ka ataony hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa za no ninona anomenareo fitsarana raha tojo zavatsaro sika riavana ary manatona an Jesosy tokoa isika laindray nefa ny fotoana antsika tsy fotoanan'Andriamanitra dia kivy sika aiza ianao Jesosy nefa zao nitsarovy ho ny ten'Andriamanitra indro zaho ny Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko va ary ny olony finoana voalaza misoatra masina zay nino fa ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra dia teo amin'ny fiainany raha misy zava-manjo misy zava-mampahory
misy zavatra zay mitondra fahoriana ho azy. Dia ny hevitra izy ireo fa Andriamanitra dia mahay manangana na ny maty azy. Ka nitoetra tamin'ny fanantenana ary nitoetra mahatoky mandrakariva amin'ny fanarahana ny Tompo. Zany no ambaran'izao ohatry hoe tsy misy tsy hainao atao.
fahoriana lalovako io fahoriana mety mandalo amin'ny fiainanao io ny fahoriana zay mbola mety ho hitantsika mandra-piavo ny tompo eny amin'ny rahany dia toy ny antso avy amin'Andriamanitra zay iandrasany fihavam-po iandrasany fahateram-baovao amin'ny fanekenao azy ary zany no ambaran'ny ten'Andriamanitra ny hoe isaorany Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika zay niteraka atsika indray araka lehibe ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ho amin'ny lova tsy mety simba tsy misy loto tsy mety levina voatahiry ny an-danitra ho anareo fa ifateraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha dia ny tenin'Andriamanitra zany mahaolom-baovao fananana fonofo ny sorona tamintsika ny fovato no ateraky ny antson'Andriamanitra amin'izay mety fahoriana lalovantsika ary zany fahatserovana izany no ananantsika faniriana mba haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanaran'Andriamanitra fa ambarany soatra masina fa zay maharitra hatramin'ny farany no maninona no vonjena ary zany no anaovantsika fanekena eo amasony zao tontolo zao tahaka an'izay ambara tamin'ny Hebreo ny hoe fa isika tsy naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa isika naman'izay mino ho amin'ino ho amin'ny famonjena miova fo hatramin'ny farany La
Afridainu diaviku anaraka nisitakau fizainu tena matsara arutsai nifanainau anau piaya nefizani famnifu nuanavaku fanikina nashiana fanituirana wapuku wanawiani kanizaniza kuteirija timbilitsu vyanawiani failano Fatafaut ramulangata kadravawamu favununa tiapiani elana witsu niau Jesu midirana fianaunu panzakanyawamu failano Kutuiza kwa chami ni fara
Ray andro zay ry havana nanao fandevenana teny Fasana dia ilay apokalypsy toko fa 2:20 no vakiana ho tenin'Andriamanitra izay milaza ny hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao a fefa lasa ny lanitra voalohany any ranomasina dia tsy nisy intsony ary ho fafany ny ranomaso rehetra masony ka tsy isy fanaintainana na fitaraina na anoanana. Rehefa nirava ny fandevenana dia nanatinaty lehilahy anankiray ka inona moa zany pasteur fa tsisy fiainana ilay zany fa ahoana ka tsisy tomany intsony tsisy fanaintainana intsony ka inona ny fiainana amin'izany ozy. Ahoana tokoa moa fiheverantsika an'izany, inona no fiainantsika fiangonana zay ambara hoe Israely vaovao raha tonga ao an-danitra isika. Vazovazan'ny teolojiana anankiray ny hoe raha misy olona zay tsy mba mahay mifaly mahay me moa nareo fa tsy mahay me tsony tsika zany hoe tena mahay maneho ny fifaliana ka manao fidera mihira fidera iverina izy raha tonga any an-danitra satria ny fideran'Andriamanitra no asa ny olom-boafidy rehefa ny an-danitra izy ary ny fiangonana dia miombona amin'izany sahady satria ilay Andriamanitra zay ivavahantsika dia izy ny tompo mpanjaka ny mpanjaka. Ary ambaran'ny soratra masina hoe anao Jehovah tompo ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany anao ny fanjakana Jehovah avy aminao ny fitsandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Jehovah anjaka mandrakizay tory. Alleluia.
Aleluia, miderano tompo. Koa atsarova riavana fa raha tady fiainana ianao, anana fahavelomana feno fifaliana, dia ao amin'Andriamanitra rahana fiainana be dehibe ao amin'i Kristy tiana ankehitriny ary ho mandrakizay. Fa izany no fikasan'Andriamanitra ho anao. Koa amin'ny fiainanao manontolo dia mety rano tompo. Aleluia. Amen.